Mbola atao anatin'ny fandarana ny consacré ihany no hitondrany ny RDB Live atsika mpanaraka. Congrégation des Sœurs Filles de Marie Saint-Denis de la Réunion indray no hitondranay anareo. Fikambanana izay efa niorina tany amin'ny taona 1990 tao amin'ny Nosy la Réunion ary tonga teto Madagasikara ny taona 1990 koa ampafantatra ny momba azy izy ireo ary koa ny sehatr'asa izay iandraikitany tao amin'ny Nositsika koa ary ohatra amin'ny farany ary ny tantara izay hoentin'ireo solotenan'izy ireo ampafantatra antsika momba azy dao azy. Jésus tout seul, aimé comme il aime. Père Pierre et Frédéric, le vavasseur. Defaly miarabantsika rehetra izay mpanaraka ny RDB Live sy ny vie consacrée. Ny tenako moa zany dia homaky maseran'ny fikambanana Filles de Marie de Saint-Denis de la Réunion. Zany hoe niforona tao la Réunion tamin'ny 1849 19 mai. Ny mpanorona ny fikambanana dia i Mère Marie Madeleine de la Croix izay nampian'ny Père Frédéric le Vavasseur, mon père spiritain. Taorian'ny abolition de l'esclavage, zany hoe fanafana ireo andevo, dia nanakevitra ireo mompera sy masera ireo anorina ny fikambanana izay hoe ikarakara ny mahantra ny kamboty fa indrindrandrindra moa ireo esclave tamin'izany andro izany. Ka niroborobo taty aoriana ny fikambanana dia tonga taty Madagasikara tamin'ny 1890 tany Diego, Cap Diego. Ny fikambananay dia mikarakara ireo mahantra, kamboty sy ny mikarakara ny fampianarana, misy ny dispensaire, misy mikarakara ireo be antitra ary eto Madagasikara dia fa misy 5 ny isan'ny communauté. Zany hoe misy ny avaratra, ny atsimo, ny andrefana, ny antsinanana. Ya, dia ny targetran'ny mpiananay moa zany Jesoa irery ihany, Jésus tout seul. Aller dire au monde l'excessive charité du Christ. Zany hoe andeha anambara amin'izao tontolo izao ny fitiavana tsy manapetran'ny Kristy. Dia eto ary dia misy solotenany masera vitsivitsy anambara amintsika ny momba ny sekoly vitsivitsy izay tantananay eto Madagasikara. Misaotra betsaka anareo rehetra naharitra ny aino. Garahaba ny manaraka tsy tapaka ny RDB Live na ny eto antoerana na ny any ivelany dia manaraka tsy tapaka ny fandaharana ny andraikitra sahaninay eto Madagasikara dia ny fampianarana, fikarakarana ny ankizy sy fanaovana asa soa. Anisany nahazo anjara tamin'izay eto Majunga tamin'ny fahatongavanay tamin'ny voalohany hospice no nahatongavanay teto tany Mangarivo dia nivadika ho sekoly izy fotoana taty afara dia tsy nijanona tamin'ny Mangarivotra fotsiny ilay sekoly fa nankatia an-tany Malandy Amparivido. Talensekoly no andraikitra sahaniko eto amin'ity toerana ity. Mombamomba ny sekolinay dia nijory izy tamin'ny taona 2003. Rehefa nifandinika zany ny communauté tany Mangarivotra fa lavitra loatra Mangarivotra no aty an-tany Malandy satria sapanefa be dia be ny mpianatra anay any Mangarivotra mipetraka aty an-tany Malandy. Dia talensekoly tamin'izay nisy atao hoe masera Marie Pilcherie zay mbola velonany izy any La Réunion izao miasa. Dia izy zany no miaraka namolavola tamin'ireo ray aman-dreny tamin'ilay hoe filana fisian'ny sekoly aty an-tany Malandy. Ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny lavitra ilay hoe eo ny frais eo koa ny insécurité miala avy aty an-tany Malandy mankrany any Mangarivotra. Tamin'izay fotoan'izay aloha ankizy madinika 3 taona no niresina tamin'ny sekoly jardin d'enfant sy ny maternelle fotsiny taona 3 sy 4 zay. Ka ny composen'ny mpianatra tamin'izay dia 7 fotsiny tamin'ny voalohany. Dia mpampianatra anankiroa nanao militry grady aty amin'ity toerana ity. Ny taona manaraka ny fandimby amin'izay niakatra tsy moramora ilay kilasy maternelle niakatra V1 hatrany ka hatramin'izy feno tsara ny primaire dia rehefa feno 10 taona indray ny primaire no nanapa-kevitra indray ny hanao collège zany aty amin'ny Sainte Jeanne d'Arc an-tany Malandy. Dia nitatra moa ilay izy tsy nijanona amin'ilay fahasahiranana ray aman-dreny mba nitsindry koa ilay fahasahiranana andeha amin'ny lycée indray dia nanorina lycée indray 10 taona taty aoriana 3 taona lasa zay dia nisy lycée indray aty an-tany Malandy. Hoy izao koa ny momba ny effectifnay aty amin'ny sekoly lycéenay.
Ny isan'ny mpianatra ato aminay 1325 élèves. Izy zany ny reparti zany amin'ny klasy préscolaire aloha, dia primaire ary ny collège dia ny lycée. De manana défi koa zay ato, perspective d'amélioration. Zany hoe miezaka zany zay manao renforcement ny équipement numérique ho an'ny mpianatra. Arakaraka ny effectif ny mpianatra zany no andaminana azy. Misy koa ny karazany activité parascolaire, ao ny karaté do, ao ny kung fu, ao ny piscine koa. Zay andraisan'ny mpianatra rehetra anjara efa mividin'ny ray aman-dreny no anaovana azy. Manindrahindra ny qualité d'enseignement koa zay ato. Zany hoe am'le vokatra omena ny mpianatra sy fahafaham-po an'ny ray aman-dreny amin'ny qualité résultat d'examen. Tsy fombanay sarotra aminay lay hoe avy aty aminay satria tsara aty aminay tsy zay fa ho anay zany rehefa hitanareo fa mahafa-ponareo lay izy hitanareo ihany ny atao hoe ny lazany le sekoly amin'izay qualité de tsy misalasala zahay mandray anareo ray aman-dreny zay vonona natevin-daharana amin'ny aty. Efa be be olona nahazo vokatra taminay tato. Efa misy amin'ireny mianatra any ivelany ihany. Efa be be tsy tenena fotsiny hoe misy atao an'izany Mikael zay mianatra taminay tato. De any ivelany izy zao manao fianarana. Rehefa nandre anjara izy amin'ny rehefa hoe nanao asa soa re tany de tsaro le école anazy de hoe any saintsy nandaraka andefasako boky izy de efa nahazo boky zay tanjaika soran'izy be be am'izay fandraisana anjara zay. De zay ary no lava dia mankasitraka ny tompon'andraika amin'ny RDB live mankasitraka reo mpanaraka tsy tapaka. Ny antoany sekoly Sainte Jeanne d'Arc teto Mahajanga zany. Tena voalohany de nifototra tamin'ny fitaizana Zazakambo de ny fikambanana Sœur-Fille de Marie de Saint-Denis de la Réunion. Nanonona ny sekoly Sainte Jeanne d'Arc ka foyer Sainte Jeanne d'Arc no niantsona azy tamin'izany. Ny sekoly de misokatra tamin'ny 2 Martsa 1920. Tamin'ny taona 1920 ka hatramin'ny 1920 de nanapa-kevitra ry zareo ka hanokatra akanjaza na école maternelle. 20 eo ao ny isan'ny mpianatra tamin'izany. Tamin'ny taona 1920 nampitomboana ho fianarana teny frantsay tamin'izany fotoana izany. Taona 1920 ka hatramin'ny 1920 niroboroboro hatrany ny isan'ny mpianatra ka voatery natao classe parallèle ny 12e ny 11e tamin'ny faran'ny taona 1920. Tamin'ny fiandohan'ny taona 1920 koa nidira ny trano vato io izay mitondra ny anarana hoe école Sainte Jeanne d'Arc amin'izao. De ankehitriny zany efa mankalaza ny faha-20 taona ny sekoly izay nankalazaina tamin'ny taona 2010 vao lasa teo. De anisan'ny talentin-tsekoly amin'izao fotoana izao zany i Sœur Marie Edith fa efa maro ireo talentin-tsekoly. Ny tonga hatrany zany ny mpianatra efa mahatratra eo amin'ny 2,000 eo ny mpianatra amin'izao fotoana izao. Efa maro ireo talentin-tsekoly ary mahatratra hatrany amin'ny classe de terminale izay nisokatra nanomboka tamin'ny taona 6 ny premier promotion ny baccalauréat. Miarahaba ny mpanaraka ny RDB live tonga soa eto amin'ny sekoly Marie-Thérèse Ledokosca eto anaty hazo Isotry. Ny sekoly Marie-Thérèse Ledokosca dia tantanin'ny Masera Fille de Marie de Saint-Denis de la Réunion. Zay niorina tamin'ny 1970. Izay ato amin'ny sekoly dia manana niveau préscolaire sy niveau primaire, zany hoe jardin d'enfant ka hatramin'ny 7e. Dia ny projet ny sekoly amin'izao dia ny anangana niveau secondaire amin'ny taona ty ka mba hampiroborobo ny sekoly. Ny sekoly dia manana mpanabe mpampianatra 270 ka ny 2 amin'izany ny religiozy. Ny sekoly dia misy efitrano 400 ka ny 8 préscolaire ary ny 20 primaire. Ny sekoly manana cantine scolaire koa ato amin'ny sekoly, zany hoe misy activité parascolaire 2 kabary sy dihy. Dia ny sekoly manana filamatra fahendrena finoana fahaizana ary manomana ny mpianatra andray ny sakramenta ny fampihavanana sy ny eucharistie. Mankasitraka tsika rehetra niarany mpianatra. Ary rehefa tonga réfectoire indrindra sy maintsy mampihoe reo maserako re aho alohany anao bonjour, manao geste be de efa hoe mahazatra reo ravavinay zay zany hoe mizara faliagna manomboka ny andro rehefa nahaza faliagna tamin'ny lamesy
Mbola ny congrégation des sœurs Filles de Marie de Saint-Denis de la Réunion ihany no itondrany RDB live anareo mpanaraka. Efa nrenesinareo tany amin'ny voalohany ny tantara nahatongavan'ireo mpamakilay ary ny asa zay iandreketany eto Madagasikara. Koa misy olo tena vitsivitsy amin'ireo indray hanambarantsika ny aina ny tao anatin'ny fikambanana ary koa ny fanentanana izay ataon'ireo mba fantatsika mpanaraka ny aim-panahy izay entiny ato anatin'ny fikambanana koa arao hatramin'ny farany ardao. Si la croix est trop lourde, portez-la à la suite du divin maître. Elle vous semblera moins présente. C'est elle qui ouvrira le ciel. Servante de Dieu, Marie-Madeleine de la Croix. Faly miarahaba anareo rehetra manaraka ny RDB live. Tamo miditra tao anatin'ny fikambanan'Andriamasera Filles de Marie. Dia io fikambanana io no safidianako satria io no tiako, io no sitraky ny fo. Ka mifidy an'io aho dia vonina miaina sy hanatanteraka izay zavatra angatahan'ny fikambanana. Ka miasa mandrarako izay nampianariko tamin'izay mikasika ny fampianarana. Mandritra ny taona maro nalentsikoly, mampianatra, indray koa miandraikitra ny communauté, indray miandraikitra ny tanora manao formation. Tsy mora nefa zay asa zay, fa tsy manana ny fiainana manontolo izy ny tompony zavatra rehetra, tsy afaka mandeha samy relo ny tenako raha tsy miaina miaraka amin'ny Kristy. Izy azoko lazaina fa fototra ny fiainako, fototra ny fiainako satria remoko anisan'ny fianakaviana votom-pinoana, indray aman-dreny, dadabe, renibe, fianakaviana kristiana daholo zahay. Ka izay fiainana lovana tamin'ny ray aman-dreny zay no iainako hatramin'izao. Tanàna vady voalohany zao tamin'ny 26 mai 1972 tamin'ny nosy dia rehefa aveo niasa nandeha eto Madagasikara mandameko ny fiainako manontolo. Fa misy anankiray miavaka koa nanantrina ny fikambanana mikarakara masera nomana amavady fary, zany hoe masera manao formation. Ino no natao amin'izany? Manabe teza mampianatra, tsy zareo no mampianatra fa misy maro ono. Ka zay zany ny asa nataoko tany. Somary nijanonjanona ihany zay satria amin'ny fotoana tsy ampibezona no nanaova amin'ny nefany ale tsy ampitohizina ihany zay atao amin'ny mpitiavana, atao amin'ny fo feno finoana indrindra indrindra. Ka reo zay no andaoko tany. Rehefa vita ny mandako dia miveritra teto Madagasikara zaho mitazona sekoly tamin'ny faritra maro teto Madagasikara. Tamin'ny 2022 zany nankalaza fa efatra amby 15 taona ary nijozana tany Antala. Tany nankalaza ny fahazatoana dia tany zany no nanaovana ny fankalazana nampiarahana tamin'izay fotoana zay. Ka vita zay dia eto nametrahana anahy, eto zany mipetraka hatramin'izao. Za fa tsy manao zavatra firy akory fa service communautaire no nataoko. Mandeha communauté, mandamindamy trano, mandray olona, manao commission, zay no anjarako hatramin'izao. Saotra indrindra makasika. En action! Eto amin'ny communauté anaty aso ny tenoko amin'izao fotoana izao. Ny andraikitra zany dia amin'izao fotoana izao voalohany service communautaire. Manaraka izay dia ikarakara ireo maseranay marary rehetra amin'ity trano ity zany ny tenako. Ary ao amin'ny paroisse, service paroissial ny tena ngeza dia ao ny fampianaran-kira, fanomana liturgie miaraka amin'ny groupe isan-karazany.
indrindra animation pastorale amin'ity paroisse Natiazo ity zany no tena andreky fa sady ataoko sérieux raha fo cardinal hoe ataoko sérieux araka ny teneniko teo hoe zava-dehibe voalohany dia ny hoe service communautaire ao anatin'izay dia ny vavaka aloha za avy mampivavaka ny olona amin'ity chapelanay ity no andraikitry voalohany satria manana aspirante zay manana ny postulante zay ary regny novice manao stage eto zava-dehibe misy ny hoe bazaon'ireo hoe fitiavana mivavaka le goût de la prière au cours d'une journée zany hoe manomboka ny lode maraina ka hatramin'ny compli amin'ny hariva dia matetika za mampianatra hira mampianatra geste ary rehefa tonga réfectoire indrindra tsy maintsy mampimoe ireo maserako re aho alohany anao bonjour manao geste be dia efa io mahazatra ireo ravavinay zay zany hoe mizara faliagna manomboka ny andro rehefa nahaza faliagna tamin'ny lamesy isaka mandraigny dia koa zao ny marary misy maseranay marary dia anjarako zany ny mikarakara izy manao pansement ny manome hafaliana koa tsy maintsy mandia devan'ny maseranay marary alohanao pansement na hoe sakafo peu importe tsy maintsy mahita ireo mitsikitsiky aho zay vao azoko ny haiko lamina zao izy ry havako malala ianareo ray aman-dreny itokantrano taniketsan'ny vocation Andriamanitra io magnatsy foagna izy na tanora na olo-lehibe na ankizy fa anjarantsika rehetrarehetra no manentana ny olona zay mbola tsy anatin'ny fikambanana isan-karazany voalohany ao amin'ny fikambanana misy ao amin'ny eglizy ao no isan'ny taniketsa faharoa rehefa miala amin'ny fiainan'ny fianakaviana taniketsa faharoa dia anatin'ny fikambanana misy ao amin'ny setry ny fiangonana zay idiranao ao zay tianao manaraka zay mandiny tena ao dia hoe miantso koa zay manentana anareo tanora izay mieritreritra hoe mbola misalasala hoe inona ny ataoko zavatra voalohany atao dia ny mivavaka angatao amin'ny Jesoa angatao ny fanahy masina fotoanany mihitsy zao mba hiteneny fanahy masina hoe inona ny fomba inona ny don namenanao ahafahanao hamaly zay vocation zay dia manentana nareo tanora mieritrereta amin'izay sao dia hoe tsy misy tara moa amin'ny finoana fa rehefa hoe manomboka anao mahafaka CPE na BPC hieritrerety sahady hoe inona ny mba hieritreritinao atao rehefa olon-dehibe nao zay koa dia manentana mandrakariva hoe malalaka ny toerana aty aminay zay toerana misy zay any zany hoe ana Diego avatra Noskomba any Amboangibe any Ambilobe atao hoe Betseka zay izy dia mandeha aty amin'ny Fatry Sava dia misy zay daholo Antalay Amboangibe Sambava dia mandeha aty atsimotsimo aty mandeha any Tamatavy Sainte Marie miakatra eto Antananarivo any Mahajanga any Morondava ny atsimo indrindra zay Fantsirabe koa misy atsika eto Antananarivo moa misy communauté efatra eto manentana nareo zay mandrosoa malalaka ny varavarana nareo zany no dimbinay rehefa hoe nanay moa fa ho avy ny soara rehefa tsy haiko vina fa zay zany mba hoe mandrosoa ty aminay satria mila nareo zay milanareo ny congrégation nay milanareo ny fiangonana milanareo ny firenena rehefa hoe mahafaka BPC debaka dia fa 8 eo zany le fandraisantsika no zava-dehibe ny fahaizantsika manao dialogue matetika na amin'ny telefona na amin'ny peu importe ahafahanay mifandray tsara aminareo zay vonona hiaradia aminay misaotra anareo amin'ny RDB zahay satria zava-dehibe tokoa nataonareo zao manampy anay anohy ny fiainanay anohy ny fiainan'ny fikambananay anohy ny fiainan'ny fiangonana amin'ity Madagasikara na any ivelany misaotra ny anareo rehetra naharitra ny aino sady nankafy zao fifampizarana ataontsika zao mankasitraka tompolahy mankatelina tompoko vavy